nanaitra tena nanaitra ary tsy ery izay moa fiteniny avy any Tuléar zao raha ohatra ka hoe anay avy any Tuléar zao de hoe la tserika avao raha tena tserika tena gaga zany izay raha tsorina le satria tena nitsana zany le saritavy zay tena marina ho an'ny filoha Rajaonary Mampianina omaly teny lay kabary sy tamin'ny fanokafana ny ty atao hoe congrès ny lalana sy ny fitaterana nitsana ny saritavy ary zay vao tena niseho ampahaibe maso amin'izay ny filoha Rajaonary Mampianina hatramin'izay mankony samy nandeha de samy laza marina fa hoe nisy endrika mivantana ankolaka nahitana zany hoe nitsibadony lakany tany izy nahitana zany hoe namadika an'le tolona izy nahitana zany hoe tsy norarahiny le tolom-bahoaka sy lay atao hoe fiovana teto amin'ity firenena ity nahatongavany teo amin'ny fitondrana aza adinoina fa Rajaonary Mampianina tsy tonga teo amin'ny fitondrana raha tsy iny tolom-bahoaka tamin'ny taona 2004 iny ninona zavatra ho ambara ninona zavatra ho lazaina ninona kabary hoentiny Rajaonary Mampianina sy ny paradia aminy tsy nisy izy tsy nisy zany ny fitondrana tsy afaka ny goka sy nananaroatra n'izao fitondrana izao reo olona ireo raha tsy ianao isika nidina teny akianja tamin'izany fotoana izany zay ny lanjan'le hoe iny lalana iny zay ny lanjan'le zany hoe symbolika zany manamarika symbole ny tolona ray manontolo iny lalana iny ka rehefa le filoha no miteny amintsika amin'izao fotoana izao fa tsika de tsy hiteny an'izany iny lalana iny zany tsony fa ny atsika de efa tohiza efa manomboka efa mandeha ny asa rehefa tohizana ny lalana zany kosa ngamba fa tsorotsoro mamba isarana ozy ny fomba fiteny zay fa hatramin'izay manko mbola hoe ale bénéfice du doute nanao nataony samy nanao nataony daholo na Rajoelina na Rajaonary Mampianina ny ekipan'ny Rajaonary Mampianina ny teny fa mba misy ahatra tsy zakany nataony ekipan'ny Rajoelina ny ekipan'ny Rajoelina ny teny fa tsy nentina nataony Rajaonary Mampianina ny tsibadolaka ny tana de samy nandeha teo ny adefitra fa tiandray mitoraka ty kosa de mivavany filohan'ny Repoblika tena hoe fatako fa nataony fanahinina le isika mahalala fa nataony fanahinina mihitsy le hoe isika hoe izy atao anatin'izay kabarin'izay ary ahoana re zany ny fomba ilazako tena nininina tao zany mihitsy tena nininina tao tsy teny tsony tsika hoe iny lalana iny zany hoe tena oka zay amintsika zany de misy olona le milaza hoe fa maninona miazakazaka amin'izany nga azo hoaniny io lalana io de mba te hamaliko io say tsy azo hanina ny lalana tompo kilasy tompo vavy fa mitondra hanina ny lalana tompo kilasy tompo vavy ary mbola mafisika de ny lalana no hitondra ihany koa amin'ny fihavanam-pirenena izay le teneniko amin'ny teny frantsay hoe connectivité tsy hitentsontsika hoe iny lalana iny fa ny lalana efa manomboka androany ary mbola toizatsika fanamboarana an'izany iza moa no ny teny toizana ny lalana zay zany fantanina voalohany zay apetratsika iza no ny teny hoe toizana ny lalana ary inona le hoe iny lalana iny zany hoe tena misy symbole maromaro mihitsiny tao anatin'izay tiany filohan'ny Repoblika ho tenena izay fa nisy afatra teny ampitainy tsika zany te hametraka hoe tena tafita ny afatra tena mba tafita mihitsy ny afatra misy mandeva message te bonjour mba alefa so ny lay hira azafady etre ho alefaka
de mazava nge zany manomboka zao zany de fa zay zany ho an'ny filohan'ny republika afa le resaka teo aloha fa ty zany tena ny consommeny am'izay zany le acte une bonne fois pour toute hoe ny vavany izy tena ny nanambara zany hoe teo aloha rehetrarehetra teo le teo anelanela ny fiodinana voalohany sy ny fiodinana faharoa hoe zany hitondra ny fanevantolona le hoe tsy nisy ako raha tsy nisy le rangaha io mantsy any Rajoelina za de reconnaître zany tsy nisy raha tsisy le rangaha io tsy nisy za sy ianao raha tsy nisy ny tolona zay nataontsika za tsy mba le olona tsy badolaka ny tany tsy maintsy miandy am'izay fonitsika nisy fanovana natao ao ary zay fanovana zay mbola iainako zay fanovana zay za moa manany any foana rehefa amileny hoe ianao tsy nitolona teny amin'ny 13 mai de io zany nareo rehetra leo tsisy niaina 13 mai ohatra satria no fitiavana 13 mai na mbraoko ara de tena ho 13 mai mitsy nataoko mbraoko abiny ary isanandro de miaino agnatin'ny 13 mai ay blabla daholo zany rehetrarehetra izay fa ino maly iny tena ny reflete mihitsy tena nahitana taratra mihitsy hoe tena ao anatin'le filohan'ny republika mihitsy zay hoe hitsipaka an'ilay tolom-bahoaka natao tamin'ny taona 2024 zay ary tena voaporofo tamin'ino maly iny fa tena natao amin'ny fitaovana nampiasaina tohatra fiakarana mihitsy zany izay tolona izay enao za tsika rehetrarehetra zay nidina teny amin'ny 13 mai miala tsiny hatramin'ny Andry Rajoelina mety michoqué an'ny Andry Rajoelina angamba zany teniko zany fa tena nataony tohatra fiakarana tsara daholo zany ny olona rehetrarehetra ary rehefa azo an'izay fahefan'izay de ozy izy hoe tsisy ilaiko an'izay tsony tena sehony am'izay tena son vrai visage ozy ny teny ve ny tena endriny zany zay le natonga nantena nareo hoe le masque est tombé nitsana izay sarotava izay fa de mazava zany hoe ao ana le izy tena mandeha ny kabara de ohatrany hoe zaran'ny filohan'ny republika aza nahita occasion hoe misy resaka lalany ty anehoako am'izay une bonne fois pour toute fa tena tsy mila n'izany resaka hoe tolom-bahoaka izany ary ty tena mba apetrako mihitsy io tsy hoe Andry Rajoelina ny problème atsika aza mieritreritra hoe Andry Rajoelina aza mieritreritra hoe olona fa tena le question de principe mihitsy hoe azafady tompoko fa raha tsy nisy ny tolom-bahoaka iny ianareo am'izao tsika miteny zao zay migalabina amin'ny hoe fa efa mpanjakany eo ampelantananareo tsy ho tonga teo tsy gokany tena mialatsiny ankoatrany hoe tsy gokan'izay privilège rehetra azonareo ao anatin'ny fitondrana io am'izao fotoana izao raha tsy izay nataon'ny olona izay raha tsy izay 2009 izay de tena ozy hoe c'est culotté tena fahasahina tsy azon'ny saina eritreretina mihitsiny amin'ny geste la limite mba hoe eny are ka misy zao azo interprétena zao fa ity tena vavany ny teny izy tenany fa tsy olo-kafa mihitsy no ny teny tsy eriko zay fiteny azy tsy eriko izy izy ny fiteny zareo anazy hoe taitra tena gaga tanteraka ianao zany ao anatin'le izy eo fa inona ry ty zavatra ty de misy olona le milaza hoe fa maninona miazakazaka am'izany nga azo hoaniny io lalany io de mba te amaliky io say tsy azo hoanina ny lalana tompoky lasy tompoky vavy fa mitondra hanina ny lalana tompoky lasy tompoky vavy ary mbola mafisiky de ny lalana no hitondra ihany ko amin'ny fihavanam-pirenena izay le teneniko amin'ny teny frantsay hoe connectivité tsy hitenitsontsika hoe iny lalana iny fa ny lalana efa manomboka androany ary mbola tozatsika fanambarana an'izany kabary nataon'ny filohan'ny republika zany teny amin'ny teny amin'ny fanokafana lanona-panokafana ilay congrès ny lalana sy ny fitaterana omaly teny amin'ny CCI vato asa moa zany nanetiketiny ilay hoe ina moa zany filazantsika an'izany asa moa zany nanetiketiny ilay hoe bebe olona teo satria nafarana vany daholo ny be ny tanàna rehetra ny député rehetra ny chef de région rehetra sy ny sisa de bebe olona angamba zany de taitetra indray ohatrany ny filohan'ny republika moa iny ohatrany somary misy mitsamboamboatra iny rehefa miteny zany de mety hoe netany po teo zany izy de lasa nateny an'izay zavatra zay fa na izany aza tsika zany mametraka foana hoe zay iny mampitondra ny mpitondra anankiray zany de mila atao ampiheverana ny zavatra horesahana zany fa tsy manao zavatra provocateur ohatran'iny andaniny ianao ary mbola ao anatin'le kabarinao mbola miresaka fampihavana-pirenena ary mbola mametraka hoe Roland Ratsiraka moa ohatrany somary nisy lelaka izay ihany de nametraka hoe ianao mihitsy ny andriamatoa président de la république mitarika an'io fampihavana-pirenena io de le olona mitarika ny fampihavana-pirenena ao anatin'ny kabariny de mahasa tonga de hoe
raha mbola teo aloha zany mbola nisy tamingany kely na mpifandray an'le tady tamin'reto le atao hoe famille politique ny teo aloha reto nikapainy tanteraka tamin'iny omaly iny nampiseho mihitsy zany fa tsisy te hiavana zany ary tsy vonina hiavana de eo le teneniko anareo fanontaniana voalohany hoe ahoana zany namezana crédibilité an'le fahavonona an'le mpitondra fanjakana ankehitriny a tena nao an'izay fihavanana zay so de sanatria fond de commerce fotsiny na endrika tiana tsaratsara na hoe hevitra tiana tsaratsara endrika de voizina foana zany ho hitam-bahoaka sy ho hitan'ny sehatra resam-pirenena hitanareo fa efa manao fampihavana-pirenena ny président ohatran'le namana mala efa mba niteny ny président ko raha miteny ny président de jerevana hoe tena tanterahany tokoa ve le zavatra teneny fa tsy hoe vitany hoe izy efa mba niteny kosa de ndao mba inona ny teneny ahoana moa ny inona ny tenenina andriamatoa Erajonary Mampianina tokoa ry Peno Adjaina raha ohatra ka ao anatiny kabary resahany fampihavana-pirenena ihany izy no niteny tany amin'ny farany hoe niteniko farany ozy de zao ny anapeko azy de zao tsy teny tsontsika efa mandeha ny asa zao efa betsaka ny chantier zao ny tanisy izy RN9 Morondava Toliara ny tanisy izy RN13 RN12 RN5 Ambilobe Vohemara RN12 Vangaindrano Tolaniaro RN13 Ambovombe Tolaniaro ny tanisan'izany izy RN43 Soavinandrina Faratsio zay soidion passant tokoa aloha le Soavinandrina Faratsio efa namboarina tamin'ny andro ny teteza mita ny filohan'ny republika manko ny teny hoe ao anatina chantier tsika efa mandeha ny fanamboarana zany de nitany sainy ny RN43 zay mahagaga satria ny RN43 zany efa ny Soavinandrina makany Faratsio nge efa vita tao anatin'ny transition de bon tsy maninona izy moa anatin'ny transition raha teo fa mahagaga tokoa tao anatin'le kabariny de hoe izy tao anatin'ny transition de nefa mahagaga ozy izy tao anatin'le kabariny hoe ataotsika zany lalana zany zay tsisy namboatra tao anatin'ny 7 taona na mihoatran'izay azy ohatrany hoe tsy tadidiny hoe izy efa nitondra tao anatin'le transition gagagaga ihany ny tena tao anatin'izay a tena gagagaga ihany ny tena tao anatin'le izy ohatray ahoana moa zany andriamatoa filohan'ny republika miteny io ange ka tao anatin'ny teteza mita réacteur principal satria ministre ny finance ka raha miteny izy de mamely tena ihany izy zany ary ny adininy de hoe tamin'izy ministre ny finance nanamboarana ny lalana Soavinandrina RN43 tenen'io nefa tany sainy moa am'izao fotoana zao hoe chantier amin'ity fitondrana ny teteza mita ty de eny ary tsy manina fa akipy maso mikasika an'izay fa hanambarany am'izay le izy rehefa aveo hoe fa tsika tsy teny an'izany iny lalana iny zany tsony ce qui était tout en sachant pertinemment nefa mahalala tsara ny filohan'ny republika fa iny lalana iny zany le symbole an'le tolona tamin'ny 2009 tena naleviny am'izay zany naleviny tamin'ny fomba official zany ilay hoe tolona sy ilay hoe le fitadidiny zany hoe reo zay tolona izay natonga azy teo amin'ny fitondrana naleviny ary iny soniaviny tamin'ny omaly iny le acte de décès sy le enterrement an'izay le hoe tolom-bahoaka izay novonoiny mihitsy zany le tolona rantsolony tsika ozy satria raha mba misy hoe dernier symbole an'le lutte populaire angamba tamin'ny 2009 de iny ira hoe iny lalana iny ary fatatsika tsara zany zany mieritreritra hoe tsy hoe netany-po ny filohan'ny republika de niteny an'iny fa tsy mety hoe tsy ampiheverana fa tena nininona tao iny nitady occasion izy nitenenany an'izay satria nanaoany zay le tenentsika foana hoe rehefa mpitondra ianao de andrasana mba ametraka zany any ambadimbadika any ny ego anao ny fitiavanao tena manokana zany na hoe ny amour propre anao na ny ego anao fa rehefa mitondra zany ianao de mipetraka foana hoe ray aman-dreny mipetraka foana ianao hoe tsy miady amin'izy ary ianao raha teo raison de plus ho an'ny filohan'ny republika izy olona mivoy an'le hoe izy ny te hitantana le fampihavana-pirenena hitarika le fampihavana-pirenena de na zay fotsiny raha tokony mapetraka azy hoe tsy miady amin'izy fa mbola hitanao taratra zay hoe mbola tsy mipetraka ary mbola tsy napriminy ary mbola tsy nataonao anatin'ny posiny le resaka ego sy le resaka amour propre no mahatonga azy miteny hoe iny lalana iny tsy resaka an'izay tsontsika voatonga eto a Madagasikara andriamatoa Andry Rajoelina araka ny vaovao nivoaka moa zany de hoe hitako tamin'ny gazety l'Express zay moa tamin'ny talata hoe tonga eto Madagasikara andriamatoa Andry Rajoelina tavaveriny eto zany de ohatrany hoe à la première occasion ndrasa vao mahita occasion hitenenana nyty Andry Rajoelina ty de ho teneniko fa maninona manao an'izany fa nga ianao tsy efa mpitondra fanjakany ary rehefa mpitondra fanjakany zany ianao efa tsy misy intsony
efa tsy misy intsony zany tokony ametrahana hoe miady amin'ny anana fa ianao efa tokony au-dessus de la mêlée amboniny zany rehetrarehetra izany fa tsy aina Andriamatoa Erajonary Mampianina zany nanafina an'izay ary ny tena mahagaga de zao famonoan-tena nge zany ataon'Andriamatoa Erajonary Mampianina zany satria raha potehany ange le tolom-bahoaka na ravainy le tolom-bahoaka na aleviny na soniaviny le acte de décès le tolom-bahoaka de le raison na tonga azy teo amin'ny fitondrana mihitsy nge zany no aleviny ohatrany hoe ataoko sary zany le izy de lazainy fa tsy alehany izy mipetraka eo ambonina seza anankiray nefa lazainy fa tsy alehany ny fomba nananganana n'io seza io fa mora rava ka de ho ravaina mihitsy ho seza izy nefa mbola mipetraka eo amboniny ka moa ve tsy enjera iaraka amin'le seza ny ravaina izy raha izany izy ihany zany mandrava ny seza hipetra manala ny tongotry le seza hipetrahany mba ampienjeran'izay seza izay zany hoe le raison d'être na tonga n'Andriamatoa Erajonary Mampianina eo amin'ny fitondrana io tolom-bahoaka 2009 na tiana na tsy tiana ary amin'ny fotsy miangatra no ametrahana ny ampandiniako anareo an'ity zavatra ho teneniko ty izy ty manko tsy hoe Andry Rajoelina izy ty tsy hoe ny TGV izy ty tsy hoe olona fa tena resaka principe mihitsy enao za isika izay nidina teny amin'ny kianjany 13 Mai ary assumé zany za manokana aloha mi-assumé an'izany tsika le natao hoe fozy sy ny sisy atre tsy mampanino zany assumena tsara de isika reo niaritra na orana niaritra na lacrymogène niaritra na hitarany latsaka na eny feo ambasy niaritra ny fisiany mercenaire teny akianja zahay niaritra ny fitsoahana maraina taondriva nandritra ny 4 volana niaritra ny pobasy niaritra ny bomba tena izy niaritra ny raha latsaka ny avany sasany nisy na foy veriaina tao mihitsy tena mifotsy miangatra zao fanontaniana petrako anareo zao aza mieritreritra hoe olona ty resahany ty fa tena enao io zay mieno io ka hoe nandray anjara tam'le 2009 ahoana ny anekenao misy olona anankiray zay fantatrao tsara fa noho izay fiaretana rehetra sy ny sakrifisy rehetra sorona rehetra nataonao zay no mampitiritirina azy eo ambony toeram-boninahitra anankiray de ahoana ny anekenao hoe hivazavazanao izy rehefa aveo androrany zay tolona nataonao zay izy rehefa aveo hoe tsy misy ilaiko an'izany intsony ka de tsy teny an'le iny lalany intsony tsy le président a raté une occasion de se taire ary zay mbola ahitana ihany hoe tsy manana mpanolotsaina ve filohan'ny république tsy manana mpanolotsaina mahay politika ave na de mety ho eritreretiny ao anatin'ny fisainany ao ary le izy ary hita taratra ihany zay hoe tena tsy zakany mihitsy ty tolom-bahoaka ty tsy zakany mihitsy le hoe napetraka ny tolom-bahoaka na de hitanao taratra zay hoe ankalainy sy misy fahasorenana izy raha vao resaka hoe tolom-bahoaka sy Andry Rajoelina sy ny mampapara sy ny TGV sy ny sisa zany de mba tazominao anao ao zany satria ianao ray aman-dreny mpitondra fanjakana ianao ary rehefa mpitondra fanjakana manery anao zay hipetraka eo amin'izay toerana mampitondra fanjakana zay ray aman-dreny zay tsy mampiady ary tsy olona manao fiantsiana ohatran'izany de ahoana am'izay zany ny fomba hieritrretanao sy andraisanao an'ilay président de la république nipetraka eo ninina ho ambara ary tsy mitsahatra mihitsy sika miteny an'izay na iodina ny herintaona 2 taona 3 taona na ho inona na andeha hiara isaky amin'ny mouvance Ravalomanana to inona azy ho ataon'ny prime ministre mihitsy azy Marc Ravalomanana raha tsy manala izay no hoe raha tsy ny pomba n'Andriamatoa Andry Rajoelina raha tsy ny pomba ny révolution orange tamin'ny 2009 raha tsy ny tolom-bahoaka tsy ho tafakatra teo amin'ny fitondrana Hery Rajonary Mampianina ary mipirofo itenenako an'izay aminareo de ity nyteny Hery Rajonary Mampianina teo anelanelan'ny tolom-bahoaka azafady teo anelanelan'ny fiodinana voalohany sy ny fiodinana faharoa avy niorina tamin'ny Andry Rajoelina de nyteny izy hoe nitsidika azy izy mafiloa azy ray aman-dreny izy visite de courtoisie de nyteny izy teo amin'ny teo antokoana baravara ny lampanambotsiroatra raha nitafa tamin'ny mpanao gazety hoe zako de hitondra ny faneva ny tolom-bahoaka. Quant à ma rencontre avec le président Andry Rajoelina, ça s'inscrit d'abord dans un cadre tout à fait convivial, je dirais, mais de respect aussi. Je suis venu ici parce qu'il est le président de la transition. Hein. C'est comme on dit, c'est le Ray Aman-dreny à Madagascar. Et il a été aussi le leader de la lutte populaire en 2009. Donc, on a discuté du fait que je m'inscris dans le cadre de cette lutte-là et de toutes les luttes aussi, d'ailleurs.
tsy hoe tenin'olo-kafa dikan'izay zany nilay ny arina ampiasainy izay fitondrana ny tolom-bahoaka izay fanefa ny tolom-bahoaka izay atafakatra azy eo amin'ny firenena fitondrana amin'ny fotsy miangatra dia nionareo tsara Era-Jona ary Mampiana ve mety ho nahazo ray isan-jato raha ohatra ka nilatsaka tamin'ny anarany tena ny tsy nitohana ny Andry Rajoelina tsy tompoko impossible zany ohatrany hoe Jean-Louis Robinson tsy ho tafakatra tamin'ny fiodinana faharoa mihitsiny raha tsy nitohana ny Marc Ravalomanana zay aloha dia zavatra marina ninona fitiavana na tsy fitiavantsika niza na iza ao anatin'ilay izy ny zavatra marina dia zavatra marina foana ary aza dinoana fa teto Antananarivo Andriamatoa Era-Jona ary Mampiana no nanao an'izay discours n'izay nampitsimbadika an'le résultat teto Antananarivo satria nampatsahivina tamin'ny vahoaka na Antananarivo tamin'izany fotoana izany hoe le tolom-bahoaka le 2009 le ny matymatesantsika natonga ny Jean-Louis Robinson teto Antananarivo nidina ny vato azony tamin'ny fiodinana faharoa vokatr'izay hoe napetraka sy ny voizana tsara fa Era-Jona ary Mampiana ny candidat an'le lutte populaire tamin'ny taona 2024 zany hoe raha zoina zany tiako tenenareo dia tena namitaka atsika zany izy fa à la première occasion raha vao nahazo fahafahamteny izy dia ilay tena dernier symbole le antsoina hoe lutte populaire mihitsy nolazainy fa tsy ho tenenitsika intsony na vadiny mihitsy le hoe inona fata le izy ange tsy le hoe le Iran soa hoe irany saotra sy dery izy tsy zay fa ny dikan'le hoe iny lalana iny ane dia tolona 2009 na hoaiza tsika